Salamy, ozy ny fiteny malagasy hoe latsa-damba. Tovavy matetika andesahana amin'io. Tombo mihitsy mantsy ty resaka fanalan-jaza zay voararan'ny lalàna ty amin'izao fotoana izao. Maro ny antony fa ny voka tsy irina no tena antony voalohany. Vahaolana sy fandraisana andraikitra ndao resahana vetivety aminao amin'ity anio ty. Ny anjaran'ny ray aman-dreny sy ireo zoky dia mila miresaka amin'ireo zandry, dia zandry miala sakana ao tokantrano zany, mamoaka ny fahamarinana ny amin'ny fanabeazana ara-pananahy. Éducation à la sexualité fa tsy éducation sexuelle fotsiny le olona. Ho an'ny sekoly sy ny fiangonana mitondra fanabeazana miorina amina soatoavina, miorina amin'ilay fahadiova-toetra, fahadiova-tena, ananana tanora vanina. Avondreo ny tanorantsika fa aza velo ho biaziny serasera ara-tsosialy fotsiny isan'andro vaky zao. Mila miresaka amin'ny teny mazava sika, fomba mifanaja sy manaja. Aza manao resaka tsy lobody re olona, tsy ampianatra anao firaisana ranofo akory. Tsy zany ny tanjona fa ny tanora dia mila miaino, miaro tena, manaja ny tenany. Tompona andraikitra voalohany izy, dia zany indrindra ny tokony resahantsika hoe izy ny tompony lakile, saingy manana andraikitra tsika. Ho anareo tanora, ho anareo vehivavy, tandremo le coup de foudre. Indray mamitaka io lay manaitaitra kely fotsiny, rehefa avy eo vao tonga saina dia miroso any amin'izany hoe fanalan-jaza zany. Tandremo voararan'ny lalàna zany, sady manimba vatana, manimba saina. Ny hevitry ny tovolahy koa indraindray manahirana. Io ny rehefa tsy manao an'ilay firaisana ranofo dia miakatra any amin'ny loha any n'ilay zavatra. Zavatra inona rangaty miakatra any amin'ny loha zany? Mila mahay mandray andraikitra tsika tsirairay avy, mifanaja toy ny mampianatra an'ireny ankizy mpitarabe reny. Asa raha tsaroanareo le feu tricolore taloha, nisy an'izany teto amintsika, mena, mavo, maitso. Dia rehefa maitso vao mahazo miampita, fa rehefa mbola mena aloha dia miandry so vao tonan'ny tômôbila. Dia rehefa maitso dia mahazo mandeha. Firaisana ranofo koa tahaka an'izany. Le maitso resahany io ao amin'ny sehatry ny fanambadiana io zalahy. Fanampiana amin'ny fifehezan-tena ndao iarahana manao. Fitiavan-tena adio, fahalalana ny amin'ny hoe zavatra masina sy manan-danja ny firaisana ranofo fa tsy atao kilalao. Zany ake problème amin'izao hoe andramako kely aloha sao dia tsy miteraka. Nga misy an'izany. Misy ny ray aman-dreny na ny mpitondra fiangonana miteny mihitsy io amin'izao fotoana izao hoe zay aloha dia tsy anaiky an'izany fomba fanabeazanaizana moderna zany fa lay tsy fananana toe-tsaina madio sy mendrika. Raha tsy misy fifampiresahana marina, very ao anaty fakam-panamy tanorantsika, very ao anatin'ny loza izy, ka ilaina fanazavana manampy, fanazavana ampy, fa tsy manao tery-bay manta fotsiny. Toetra mampiavaka ny tanora ilay tia andran-kandrana, dia toroy lalana izy, aza vela manandran-kandrana izay tsy tokony ho andramany. Anjarantsika ny tompona andraikitra amin'izany. Raha tsy maintsy hisafidy ilay hanao an'ilay rapport sexuel ihany. Ataoko teny ohatr'izay fa raha atao hoe firaisana ranofo manahirana anareo. Dia aza manaonao fahatany, miarova tena. Sao ilay fafinaretana vetivetika iny fotsiny dia hiraritsaina, aretina sarotra tsaboana, tonga any amin'ilay tsy fetezana, tsy anana zanaka sy taranaka ntsony ao aorianany. Tandremo ary fa ny fanalan-jaza dia tena voararan'ny lalàna, manimba vatana, manimba saina, ka mila maka fanapahan-kevitra ho fiarovan-tena. Raha misy tsy mazavazava ny resako teto, manatona mpitsabo, maka hevitra, aza manatonatona an'ireny le hoe za mahafantatra momba an'io fa raha tsy manao an'ity firaisana ity dia mety mitera-doza ho antsika zany. Odi-basina alika io ry zalahy, mandositra mety. Zay aloha ny amin'ity maraina ity, mirary soa anareo.